Falmeravantsika indray tonga soa eto amin'ny fandaharana Minutimo. Fandaharana iray natao hifanampiana amin'ny sehatra ny fananantany. Tok Raphaël, ingénieur géomètre topographe ary fondateur amin'ny master immobilier service ny manolotra anao ny fandaharana. Ny lohahevitra ho resahantsika androany dia ny mutation par décès na ny famindrana ny zo ara-pizaka-tany amin'ny alalan'ny fandovana. Ho resahantsika amin'izany ny taratasy ilaina manarak'izay hoe aiza no angalana azy. Araka ny mahazatra antsika moa dia ny zavatra tsy maintsy ilaina dia ny certificat d'immatriculation et de situation juridique, ny bokina titre ary ny plan. Fantatritsika fa ny certificat de situation et d'immatriculation juridique dia any amin'ny domaine no angalana an'izany, ny plan kosa dia any amin'ny topo ary ny duplicata ny titre foncier dia any amin'ny mpandovana-tany. Ny faharoa manarak'izany dia ny acte de décès izay alainao any amin'ny commune na aderahana. Ankoatr'izay moa dia raha ohatra ka hoe tsy nahavita acte de décès ilay olona tamin'ny fotoana nahafatesany dia tsy maintsy any amin'ny tribunal de première instance no angalanao jugement supplétif de décès. Manarak'izany moa dia ny acte de notoriété. Ny acte de notoriété dia ataonao any amin'ny commune na au niveau an'ny notaire. Ny zavatra ilaina indray dia ny acte de décès, ilaina ihany koa ny copie na ny acte de naissance ny mpandova. Ilainao manarak'izany koa ny karapanondrom-pirenena raha efa ambotona ny mpandova. Raha ohatra moa ka nanao ny didy-miafina ny lovaina dia ilaina ihany koa zany amin'ny fanaovana ny acte de notoriété. Ny ilaina manarak'izay indray dia ny certificat de paiement. Certificat de paiement dia ilaina any amin'ny enregistrement. Ny taratasy ilaina dia ny fanamarinana ny fanana-maty toy ny certificat de situation juridique. Ny manarak'izany moa dia ny taratasy fiatohana sy taratasy fangatahana izay alainao any amin'ny domaine misy ilay tany. Tsara marihana hoe ao amin'ny domaine ihany no angalana ireo taratasy anankiroa ireo. Raha ohatra ka misy tsy ampy-taona ny mpandova dia mila acte de tutelle izay alaina any amin'ny tribunal, ary raha ohatra ka maromaro koa ireo mpandova dia mila procuration avy amin'ireo mpandova ireo mba hikarakarany olona ray ilay taratasy. Izay ary ireo taratasy ilaina amin'ny mutation par décès. Rehefa vonona moa ireo taratasy ireo dia aterinao amin'ny domaine ny taratasinao ary miandry ny mutation amin'ny domaine ianao. Rehefa vita moa zany mutation amin'ny domaine dia ny zavatra hitanao dia ny anaranao misoratra ao anatin'ny bokina titre ary ny certificat de situation juridique dia misy ny anaran'ireo mpandova ireo. Izay indray ary masaka azona tolotra androany. Ny resaka ho resahantsika amin'ny manaraka dia ny momba ny fizara-pananana. Ny fandaharana dia azo arahantsika isan-kerinandro ao amin'ny YouTube sy Facebook Minutimo ary any amin'ny gazety Mo izay mivoaka isan-kerinandro. Mametraka ny veloma mandra-peona ho amin'ny manaraka indray.